Ny zavantranga tany Amorondava araka ny navokany kolonely Faneva modia nisy zanaboay iray tafiditra tamin'ny dobon-drano manakaiky ny université tao Amorondava no azo sampobelon'ny zandarony Andro Omaly. Araka ny fitantarany izy ireo modia somary nanano sarotra ny fisamborana ity voay ity ka tsy maintsy nampiasa fitaovana nahafahana ny sambotra azy ireo zandary. Na voasampobelona araka izany izy dia tsy maintsy hoentina jereny veterinera mialohana hanaterana azy any anatin'ny parka. Araka ny hitantsika amin'izao sary izao moa dia voasambotra ilay voay, tratra ilay voay, tsy nahavoay ny voay ireo zandaro noho izany dia voasambobelona izy. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany hidirantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana, abonné vetivety alohan'ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo, indrindra zadiny foana ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Inona ny vaovao, inona ny malaza, inona ihany koa ny zavatra misongadina. Ny nisongadina ny tamin'ny Androny Omaly moa dia resaka fifanolanana teo amin'ny zandary sy ireo zokiolona izay nikasa hanatitra voninkazo teny Analakely. Noho ny farany moa dia nilefitra ihany ireo zandary ka afaka niaraka nanatitra voninkazo ampilaminana ny fikambanana hetsika roa amin'ny fitopolo. Tsy nisy intsony ny sakantsakana fa nodidiny mpitandro ny filaminana tanteraka kosa ny toerana nanaterana izy ireo voninkazo. Ary rehefa vita izay fanaterana voninkazo izay dia niala ampilaminana ihany koa ireo zokiolona. Izany moa ny zavatra nisongadina ny Androny Omaly, indrindra nisy video niparitaka tao anatin'ny tambanjotra sosialy koa dia zaraina kely amintsika rehetra izany zavatra nisongadina izany. Zay moa ny mikasika aniny fanateram-boninkazo iny, fandeha risika hiresaka kely ny mikasika ny filoham-pirenena izay mahantra indrindra maneran-tany. Izy ity moa dia resaka filoham-pirenena mahantra indrindra, maty ilay filoham-pirenena nahantra indrindra. Raha araka ny vaovaon'ny ely sy vaovao miparitaka moa dia maty ny Androny Omaly teo amin'ny 27 taonany izy OZPP, ilay filohan'ny Uruguay teo aloha izay nalaza tamin'ny fiainany miavaka na filoha azy. Farany izay tsotra indrindra ny niainan'ny fotoanana filohan'ny Uruguay azy teo anelanelan'ny taona 14 sy ny taona 15 ary nomeny fikambanana mpanao asa soa ny 100 ny karamany. Raha mbola filoha ihany koa raha samy filoha tany Amerika Atsimo na ny amperinasana ny tsy eo amin'ny fitondrana intsony dia niavaka izy OZPP ary nanana ny firenena rehetra anahajany manokana. Ankehitriny moa dia nodimandry ira lehilahy, nodimandry ilay filoham-pirenena mahantra indrindra maneran-tany koa dia mandria ampiadanana ary aingany hahazo toerana manintsinintsy ka hipetraka eo ankavanany ray. Rehefa voaresadresaka atsika ihany koa ny mikasika aniny filoham-pirenena mahantra indrindra maneran-tany iny, ndeha resika hivadika kely any Ambatondrazaka sy ny governoran'ny tanàna mitarika amin'ny asa fanadiovana sy ny fanatsarana ny tanànan'ny Ambatondrazaka ny governora. Iarantsika mahafantatra moa fa amin'izao fiatrehana ny 25 taona niverana ny fahaleovantena izao dia nanome toromarika ny filoha Andry Rajoelina amin'ny tokony hanadiovana sy hitondrana fanatsarana ireo renivohim-paritany rehetra ka ireo governora no mitarika izany. Manatanteraka izany toromarika izany ny fagitra Aloatra Mangoro ka androany no nanombohana ny asa fanadiovana izay notarihany governora Gira Marisandratana ary ny bureau ny fiadidinan'ny fagitra Aloatra Mangoro no nisantarana izany tamin'ny alalan'ny asa tagnamaro izay nataony ireo mpiasa. Ary nandritran izany fanadiovana izany moa dia nanome hafatra ihany koa ny governoran'ny fagitra fanombohana ihany ny androny androany hoy governora fa efa napetraka ireo komity isantsokajiny amin'ny fanohizana ny fanadiovana sy fanatsarana ny tanànan'ny Ambatondrazaka mialohany 24 Jona 2024. Tena zava-dehibe tokoa ny zavatra toy ity satria tsy misy maharatsy izany tanàna
tanàna madio izany, indrindraindrindra tanàna madio Mateiona, tanàna madio mahasalama ihany koa ny rivotra mitsoka ao anatiny. Nohon' izany dia tsara ary mendrika alentahaka ny zavatra toy ity. Ary na tsy mialohany 4 jona fotsiny fa isanandro dia mila madio isika vahoaka ary mila mitandro izany fahadiovan'ny tanàna izany. Zay moa ny mikasika ny hafatra izay nambarany iny governoran'ny faritra iny sy ny fanadiovana ny tanànan'ny Ambatondrazaka. Fandeha risika hiresadresaka kely ny mikasika ny filoham-pirenena mambahoaka indrindra maneran-tany. Tsy iza moa izany fa Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, ilay filoham-pirenenan'i Madagasikara. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany ity filoham-pirenena mambahoaka indrindra ity ny tao anatin'ny pejiny ny Andro Omaly. Hitako sy fantatro ny hasagitro ny fiainana atrehan'ny malagasy isanandro. Maro no antony izany hasarotam-piainana izany, na avy eto an-toerana izany na avy any ivelany. Hoy ity filoham-pirenena mambahoaka indrindra ity ny tao anatin'ny pejiny fa isika dia mifampitsinjo, mifampizara sy mifanohana hoy izy hatrany. Izany fifampitsinjovana izany, fifampizarana sy fifanohanana izany no antony nanaovana ity hetsika fiahinan'ny vahoaka ity amin'ny fizarana vary PPN, kojakoja entiny ankizy miatrika fanadinana ampitoniana mba hanamavanana ny vesatra zakeny ankohonana izay miezaka mampiana janaka. Hoe hafatra izay nambarany ity filoha Andry Rajoely ity. Fanokafana ihany ny androany ary boriborintany voalohany sy fa efatra aloha no voazara fa mitohy miandalana ny any boriborintany hafa. Hoy izy hatrany raha nampanantena ireo vahoaka malagasy izay hoentiny. Resaka kely indray ny mikasika lycée Notre Dame Mandrosiza izay 80 taona ny orenana sy nanabeazana. Sekoly isan'ny namolavola any Gasikara Fensoa moa ity sekolin'ny Masera ity izay Charité de Saint-Louis Notre Dame Mandrosiza. Tena hireharehako hoy ity Gasikara ity ny nianatra tao satria nanomboka classe de maternelle hatramin'ny classe de 3e ary tsy niala tao raha tsy efa afaka BPC. Tamin'izany moa dia mbola tsy nisy lycée tao. Hoy Gasikara Fensoa miavaka amin'ny kalitao ny fampianarana, ny disiplinina ary indrindraindrindra ny finoana ilay sekoly manabe olona feno. Ankehitriny anefa hoy solombavam-bahoaka Gasikara Fensoa dia feno 80 taona ny nanabeazana sy ny orenany izany sekoly izany ary nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma 7 May 2024 lasa teo. Faly dia tena faly ny tenako hoy Gasikara Fensoa satria nanotrona sy nanome voninahitra izany ny tenako tsy amin'ny mahasolombavam-bahoaka ny Madagasikara ihany fa amin'ny mampianatra teo aloha sy mainty milaly mihitsy. Hoy hafatra izay nambarany ity solombavam-bahoaka ity. Miantso atsika rehetra malala-tanana sy izay afaka hifanome tanana na iza izany na iza fa mbola ao anatin'ny ezaka ny tabliban ho an'ny hevitra ny miisa valo isika amin'izao ho an'ny fanabeazana ny zanantsika. Hoy hafatra izay nambarany Gasikara ny tao anatin'ny pejiny. Tsy adinony ihany koa ny niarahaba sy ny rarisoa ho an'ny fianakaviam-ben'ny Notre Dame ary ankafaliana no nanolorany izany fiarabana izany. Zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mangasitraka anareo na vitanay anao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy. Zay fa tsy ataonay lavan'ny resaka hametra beloma izahay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.